Raha toka tany amin'ny 14 Oktobra 2017 no nanambaran'ny Andriamatoa Philbert Tsiranana famaleotena ny Madagasikara izany hoe ny filohan'ny Repoblika voalohany teto Madagasikara nanambara izany tamin'ny fomba ofisialy dia atsia izany daty izany ny fikambanana fizakam ikarakara hetsika izy ireo entina anamariana izany. Ufanomezam-boninahitra ny Philbert Tsiranana izay filoham-pirenena voalohany teto Madagasikara sy ho fahatsiarovana ny nanambarana ny Repoblikan'i Madagasikara dia isy ny hetsika izay karakarain'ny fikambanana zanak'ampelezana komina Ambakirano Mandritsara na ny Fizakam ny faha 14 ny volana Oktobra. Raha tsy aivina ny faha 14 Oktobra 2017 no nanambarana ny maha Repoblikan'i Madagasikara. Ny tanjon'ny fikambanana moa zany dia ny amerina sy ameri-maso indray zany ny sotoavina malagasy, indrindra moa ny sotoavina avy amin'iny faritra androna Sofia iny. Dia zahay koa zany ny fikambanana dia mitandro mandrakariva ny fihavanana sy ny fanajana ireo olobe ray aman-dreny eto amin'ny tany sy ny firenena, indrindra moa zany ny olobe sy ny ray aman-dreny avy any amin'iny commune Ambarikorano iny. Anisan'izany i président Philbert Tsiranana izay lehibe tao amin'iny commune Ambarikorano iny tao koa moa zany ny latsahan'ny Tavonina amin'ny fokotany atao hoe Marcel zay. Izy moa araka ny fahafantatsika rehetra ny ray ny fahaleovan-tena ary voatendro président de République taorina ny nanambarana ny maha Repoblikan'i Madagasikara tamin'ny 14 Oktobra 1958. Ka eto zahay fikambanana zanak'ampelezan'ny commune Ambarikorano na dia vonjoro aza dia eto koa moa zany ny Sojabe solotena Sojabe avy amin'iny commune Ambarikorano iny. Tonga eto zahay manambara ny fanerinay ankalaza ny andro 14 Oktobra andro manandanja eto amin'ny firenetsika, ankalazan'io ao amin'ny commune Ambarikorano satria ao ny terahan'ny président Philbert Tsiranana ary ho fanajana azy sy ho fanomezam-boninahitra azy dia mahatsiaro izay fikambanana manana andraikitra, manana didy ankalaza izany andro manandanja zany. Faly ny Sojabe fa mitsangana ny tanora anamafy ny sotoavina. Maro ny hetsika izay entina anamariana izay fankalazana izay raha tsy laza afa-tsy ny tsy mandrimandry, ny fametrahana fehezam-boninkazo, ny fitokanana samihafa. Solotena mpanjakana maro no andrasana amin'izany fankalazana izany.